Roy donc nirahin'ny Philippe kiny tonga mitoatrika am'izay ko nisy nahita fa tsika nandeha tiny zay ay samba silda iza le samba shilta ay zizy ka le olona teneninao ny tsy fantatra e ary ndanareo mandefa sao de tsoko polisy ianareo androany allo savoir zala miala zany aloha fa tsy anambaromarina valo de efa niazy tsisy nininna tonga tegna tsy ato izy tsy ato izy allo andesa izy miaraka aminay aloha zany tsisy nininna tsony zany ao e ao a Doucement, calme-la, calme-la. C'est quoi ce bordel là? D'où elle sort celle-là? c'est à cause d'elle ce que Samba et Gilda sont disparus. Et comment ça? Elle les a cachés. Mais d'où elle sort cette fille? Qui c'est? On a suivi Samba dans sa maison, c'est elle qu'on a trouvée. Et qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? On va la questionner. Ça nous a amené des problèmes, ça, non? Non, si on la relâche libre, on va avoir des problèmes avec la police. Hein. Bon, bah alors il faut la faire rentrer à la maison et on va s'en occuper à l'intérieur. Vous la rentrez à la maison, rentrez. Allez. Allez, allez. Doucement, doucement, doucement. Metraka voalohany moa aloha tompoko fa rapitso indray. Elome ihana sola Eny tompo. inona ny zavatra niresa-desahany aso taminao tamin'izy andeha iny Tsy niteny inona izy ka laza miverina maika izy fa mbola nomana fanadina. ka zay mampahagaga maika izy nifatra am'izao tsy tonga sy ny telefônina maty Raha misy zavatra manahirana azy ve tompoko sy tokony hiantso izy. ka tsy miantso izy ko tena vaky mihitsy ny loha tsy takitanao hoe ny olona ivatanany ihany tsy fantatrao Le namany iny ihany ka zara nefa tany. maninontsika raha makany rasola Ohatrany mety zay nefa tena maninona zara nge tsy avela mivadiko any nosy be zany. fa misy inona misy inona any Hitanao ihany ny vehivavy patron. ka moa voatea tenenina hoe ho any anosy be atao hoe ho any tsira be hoe tondrana voandalana fotsiny izy rehefa mbo mitondra karoty be dehibe nosy be tsika dia mitondra ovy eny alalana io tany nosy be anao fa ohatrany hoe avy any tsira be ro zay Ohatrany mety zay patron a. zay Tena mety. zay fa aloha makany rasolo fa tena tsy manina zay ko Tsy maninona tompoko, tsy maninona. dana miomany ianao dia mandeha tsika Mety tompoko. Rapitso maraina zany. Ye manakona mijery baolina anie za e de hoaiza ianao Dia ho any Antsirabe. anina Misy ataonay sy patron any dia mila chauffeur izy atao hirakira. de firy andro anao na Tsy haiko aloha fa miakina amin'ny any. inapy ny lamba entinao Eo ihany ka. to tsisy akanjo mafana mihitsy asio andro eto Atao inandro. ho any Antsirabe ny ianao e zany Antsirabe zany any ny tompon'ny atsika zany teo fatan'ny atsika ay dia aisana sina nyity tsy atonony Ataovy eo fotsiny fa hoetiko rehefa tena andeha azy. fombeninao zany te Eny. ay ao a
inona ary ty ataony Drogba. Tiadinao? Averenao any fa manavesatra fotsiny. Mangatsika ny eo any. Efa misy any amin'ny patron. Dia raha tsisy any dia ahoana? Tsy ho eto aty ary. Zary natitra anao. Natitra anao aiza ianao? Natitra anao any amin'ny fahasankarana. Ho any Antsirabe aho asy. Allo? Kazara ty mbola misaringotra beko. Ka manaraka lera fotsy. Ay, lasa aloha ary. Iza? Lasa vetivety fa patron ny antso ah. Ahoana? Zaiko fa aty io izy fa ho any aminy aloha. Hoany? Ay, tady azy aloha. Fa izy? Tsy fantako fa ato izy ato. Ahoana? Lasa vetivety fa hitady azy aloha. Ary eto ty fatao inona any koa ty. Ay, tazony ora aloha. Ohatriny ny ambody vona raka ty. Maika be mihitsy. Ay. Allo? Allo? Tonga de lasa ah? Lasa hoany? Saiza ianao? Ka maika be fa patron efa miandry. Fa ngaza tsy fantatra inona ty mahay maika be ty. Dia ahoana ny entanao? Eto le olo anaty mobile rehefa menimeniny. Avy aloha hijanona any aloha za fa zay any de any. Dia dia. Ok, allez, bon voyage. Merci volana. Barakisa. Ato misy an'le zidina, tsy koa tsy maintsy mitady. Salamat tompoko. Tompoko. Ahoana tompoko? Mbola tsara. Za le nitady ny Gilda taty. Ay, fa ahoana? Nitady ny Arsoa zahay. Fa zao ve Arsoa azy? I Arsoa ny namany Gilda tany Antananarivo. Fa ahoana? Ito manko ny dadany Arsoa. Hiatrika ny mariazy ny Gilda ny nalehany ity nefa tsy miverina izy. Ay, tsy aleho anareo tevoko amin'ny vady Gilda? Tsy maninona ary e. Tsy maninona. Ndao ary atsika. Efrazy, ambesambesa io fa zany ragnatriky rô vahiny aby ty. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Ça va, Marie-Hélène? Ça va, oui. Ça va. Qui c'est ce monsieur? Philippe, ce sont des parents de l'ami de Gilda. Ils sont venus à sa recherche. D'accord.
Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Ben, on va s'asseoir si vous voulez. On va parler. Allez-y. Voilà, je suis un peu ému parce que moi j'ai du mal à supporter tout ça. Et il se trouve que je suis le mari de Gilda. Et voilà, toute cette affaire, moi ça me fait très très mal, très très mal. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il se passe que le jour du mariage, il y a un garçon nommé Samb qui est venu et qui les a emmenés. Il les a enlevés, il les a emmenés. Et vous aviez averti la police? Non, j'ai pas pu avertir la police. Mais Il m'a menacé, il m'a dit comme ça que si je faisais quelque chose, que aussitôt il les tuerait toutes les deux. Mais qu'est-ce qui le pousse à le faire comme ça? La vengeance. C'est parce qu'il aime ma femme et là il a senti que qu'elle lui échappait et par vengeance il a monté toute cette affaire. Oui, mais ma fille, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Mais ça a été un concours de circonstances. Elle était présente avec ma femme. Et quand il a enlevé ma femme, il a enlevé les deux, ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'idéal, c'est que... Moi, il connaît mes hommes. Tous mes hommes, il les connaît. Donc, il se méfie. Tandis que vous, il ne vous connaît pas. Donc, il faut que vous m'aidiez. Il faut que vous m'aidiez à pouvoir faire ce qu'il faut. Mais comment pourrions-nous vous aider? En essayant de le retrouver, vous, oui. en y allant. Mais on ne le connaît même pas. Ça, c'est pas grave. J'ai une photo de lui. À ce moment-là, moi, je vous remets la photo, vous regardez, et vous allez pouvoir la trouver. Je vais chercher la photo. Il faut faire quelque chose. Odé? No vatrek? Ja, zaho vatrek. Anao reo. Tegna mary ianao mivarotra eto zay. Ja, zaho vatrek. Anao zaraiky? Za raiky. Tafa masikita foloko madame. Manao chéri? Salama tsara. Salama tsara ka. Rafinahiny lafo oty. Mbola tsy fantatra fa mbola tsy vita ny ataonay aty. Ko tsy mangatsika be lany. Adilona daholo ary ilay blouson sy ilay boty fotsy nataoko tao iny. Rivotra masina ve angatsika e? Ay, eny ary e. Amody any ana. Any e? Ah, ok. Eny ary e, velomako i chéri. Zafady e madame. Dia ahoana moa zany no ahitanay azy amin'ity mosikeza be ity? Efa maro ny olo mahay izy amin'ny tany mpitrano ao e. Paka ny mpiasan'ny Filipo jiaby efa mahay izy misitriky. Ay, misaotra tompo. Rivotra masina ao any. Efa tsy ary zareo fa dignandroako ilay telefona. Faiza nareo? Anosy be. Nosy be? Ya.
Samba loatsika andeha ilefa. Fa misy ino koa hoe? Filipo diamin'ireo polisy aby koa na avy eo hoe. Andao anao mandeha fampilaza ay ambony. Hoje não. Eu não te traio. Ana ma tamsin tayo. Io mo fitsangitsanga ataonao azy. Io no vamba amin'ny tragno lehilahy. Na atao hoe adultère. Et dire que je voulais te rendre heureuse. Et tu m'as rendu ridicule devant mes invités et tous mes amis. Za kun tirene. Tsenka koa mono. Mitariti nandeha namanaka izy. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que Samba les a forcés. Ah, je sais pas ce qui me retient de... Non, laisse Philippe. C'est la loi qui va punir. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Oh, on laisse tomber. Je récupère ma femme, ça va. Merci. Eu não. Eu. Tanao Samba, nakumba lafika mangala baka tao mwazy. Fahitanao za iaka eny an-tragnonao fa anao tsy maintsy afaka fo. Tsy vomeka za tsy tian'ny mamanao Gilda. Atsika ne tsy mboany miaraka. Anao za matahotra izy eny. Tsisy olona afaka sakina fiaragnantsika reo anao tiako fo. Anao ne tia za mamanao tsy tia za Gilda. Tsisy araiko an'izay feky. Fa tsika tsy maintsy tafita fa courage fo. Saotra. Ahoana izy aby so? Toerana hafa misy ny misy azy fa loloana reo moto fanandro valy. Izany Rahapisika amin'ny resaka an'izay fa lolo moto fa rapitsy. Rapitsika amin'ny resaka an'izay. Et Philippe? Oui. Qu'est-ce qu'on fait de ces deux imbéciles-là? Si ne trouvent pas la fille, ils vont alerter la police, hein? Tu sais ce que t'as à faire, non? Je ne sais pas. Hein. Eh bien, voyons, les poissons, ils ont toujours faim, hein? Ah, d'accord. Et l'autre? Quel autre? Mais Samba, on va pas le laisser tranquille comme ça, hein? Tu penses, franchement, tu penses qu'on va le laisser tranquille comme ça? Justement, non. Alors, occupe-toi. C'est tout.
Ok, patron. C'est pas possible. Izy avy aty anao. Aiza karakôry andro voendaka hoanina poizy mafy zao voendaka amy misy namako zay ny andany vazato ary dia zay no andehanako aty aminareo. ka tsy manana karapanondro amizay tsy nitondra andeha isika ty aka niaro so ary aminosakatitsika zao lavitra be fa iolo io nosy io ao izy nafeny zalao avena aloha misy raha ty ino ty zalahy any anareo Bodoh. Madame. Malusa. Ano ko? C'était chauvin la dernière fois, c'est qu'ensemble. J'ai donné à toi taratasy. Awansa. Ah, fa maninona tena ao? Awansa. Volana. Inona ary ty? Inona miala. Anaritsara mpangala batin'olona. Asy tena fanaiky lavitra vaky tsy namela tena raha tsy nandady raha tonga ty. Tafitratra fa ny ampifatariko andry tsara hoe ohatra nisy mangalaka vatin'olona. Zany rehefa azo mody. Tsy makandama fa ty voatratriny ba ty volana. Ahoana tompoko? Ila tsara. Sakita tena atao hoe Gilda. Gilda tsisy zay. Misy an'izany ato. Efa volaniko aminao tsisy zay ny ato. Madama, misy an'izany ato. Efa tsy eo izy efa tsy mipetraka ato. Nakaizy? Tsy ako sy nanaraka vadiny any tsy eto tany izy any. Misy nanambady. Adesso sarei con adesso messa sarei che da zaro klientsika la klinika sy fa zany sy tanibako sarei hoe za tsy ela da zara jiaby za tsy mila anao mandeha magnadaladala zanako ty za magnamparanao zanako tsy afaka baka mahita za tsara beky nanao ndraiky ty aleanza tsy mila le mandeha za tsy mila anao Gilda anao ma zanako nanjary adala olo tsisy vola karaha andeha agnadalanao tegna anao anao magnakaraha io azo tao karaha zezy mama fa iala tsy karo e anao ty reky niarahanao aminany ty nao fa be fa maliagna za koa mahera masoa anao e masoa za ino efa vazaha antra karaha iny. Gilda, faut qu'on continue à parler. Faut t'arrêter de me bouder comme ça.
Essaie de comprendre. Moi, je veux que ton bonheur, te rendre heureuse. Reviens, Philippe. Oh oui. Merci. Mais pour ça, il faut que tu sois consentante, que tu sois d'accord avec moi. Il faut pas que tu le fasses contre cœur. Oui? Non, tu quittes pas, je reviens. Ah, bonjour maman. Ça va? Bonjour, ça va. Philippe, je viens de parler. D'accord. J'arrive. Allez-y, asseyez-vous, maman. Alors, qu'est-ce qui se passe? Philippe, écoute. La femme de l'ami, du père, de la fille, vient d'arriver. Quoi? Attends, explique-toi. Elle vient chercher